Manoloana le tenin'ny président national ny RDS teo hoe ka naninona tsy tany amin'ny novembre 2014 dia efa niady mikasika an'izany dia mampatsiahy kely aho hoe ny société civile be dia be nge niteny tamin'izany fotoana izany ary niteny ny mpanao gazety maro nivoaka tamin'ny gazety hoe tsy opportun ve zay le fantany napetraka fotoanany ve zao inona ny tena priorité na ny lara-pahamiana fa nieny ve ny fitondram-panjakana zay nge le ady hevitritsika zany hoe eto zany tikano tsy tikano na mety na tsy mety amin'ny vahoaka io dia tsy maintsy atao io zay le ady hevitra zay napetraka ary amiko misy fomba fitenenana zay ao amin'ny fanaovana politika hoe ny zavatra dangereux indrindra ozy ny zavatra tena zava-doza indrindra dia ny hoe satria efa nataony teo aloha dia tohizantsika ka fa inona zany ny ilainanao eo ary mifanohitra indrindra aza hoe raha ohatra nanao tsy netiny teo aloha dia matoa ianao tonga eo dia anarina n'izay tsy nety zay nge ny ilainanao hoe ko maninona ny hoe efa nataony teo aloha nge eo dia andao tohizantsika fotsiny fa tamin'ny androny maro karavalomanana io dia andao tohizantsika tsia raha ohatra ka misy tsy mety io dia zay ny ilainanao expert comptable nge ny président antsika tokony afaka manady ady tsara hoe amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny lafiny ara-bola sy ny sisa mety sa tsy mety amin'le vahoaka malagasy taremarika anankiroa fotsiny meko azafady indrindra satria zay manko le ady hevitra mipetraka eto ny fanarenana sy ny hoe fanavaozana ny hôtel 5 étoiles dia 28 millions de dollars 28 millions de dollars ny fanamboarana n'le terminal ny seranam-piaramanidina izay ndresanao teo any amin'ny 2018 vao vita mbola paraingo aza hatramin'izao hanomboka sa tsy ny ady hevitra ao anatiny dia 150 millions d'euros zany hoe 525 milliards d'ariary eo isika efa nandadilady mihitsy tamin'ny condition napetraka ny tahiam-bola raisam-pirenena na ny fonds monétaire international amin'ny aide à la balance de paiement vao nahazo ny 40 millions de dollars nefa tsika natotina vola na ny terminal fotsiny dia fandanitsika 150 millions d'euros amin'ny hôtel 5 étoiles fotsiny dia fandanitsika 28 millions de dollars fantaniana mipetraka dia zao ary raha ohatra tsika ka tsy miazakazaka milingilingy any amin'le francophonie aloha fa ny atsika eto no andeo hoe avoziny ny teny anao fotsiny azao zany inge zao ady hevitra azo apetraka ho avy le francophonie dia mety ositsika ka azo mpanjifa betsaka zany ny air Madagasikara zay ao anatina retina mangiry firy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka homamiadana dia efa mifazy terminal mihitsy mba misy mijery an'izany fe ny resaka francophonie zao dia mba niteny mpitondra fanjakana hoe dray zao ny anaovana ny air Madagasikara fatatsika ve fa nany boina reo araka ny fiteniko zay tranona koa le A340 eo amin'izao tsika miteny zao satria nijanona le volanakany Azia tokony homenany compagnie Hi-Fly izy io fa tsy nety ny teknisiany Hi-Fly satria ozy izy hoe maty ny moteranareo numéro 2 sy numéro 4 tsy manamboly tsika narenana an'izany so tokony zany aloha ny lara-pahamiana jirama amin'izao tsika miteny zao 30 000 abonnés miandry ny fampidirana ny jiro sy ny ranony miandry compteur fa tsisy vola dia tsy manana mba hitenenana hoe be dia be ny olana eto amin'ny firenena fa tsy resaka hoe francophonie tsara nge manarina ny hôtel 5 étoiles fa 28 millions de dollars so dia mba azotsika anaovana zavatra ny zavatra ambarako voalohany aloha mba tsy andiso ny ady hevitritsika dia ny hoe ny teniny tamin'ny fahatongavan'ireo solitena amin'ny firenena kanadiana zay anisan'ny goavana ao anatin'ny francophonie teto Madagasikara tamin'ny 7 ny volana janoary 2024 ary azotsika amarinany anaty gazety samihafa zany dia nilaza mazava ry zareo hoe ny tena principal appui zay nga manifilatsika anazy ny tena fanampiana goavana hoentiny ny bailleur de fonds na ny mpamatsy vola ireo firenena ao anatin'ny francophonie dia tsisy resaka infrastructure fa tsika malagasy miantoka ny infrastructure fa resaka protocole resaka sécurité resaka logistique no entin'ireo firenena vahindreo noho izany ny vola ilaina amin'le fotodrafitrasa dia mbola isika malagasy no mitady azy ilay nanontaniako teo hatramin'izao mbola tsy voavaly hoe aiza nahitantsika an'izany vola izany angamba ny tokony averina recentrena le débat averintsika ao anatin'le adevitra izay napetraka tany am-piandohana le resakitsika eto tsy misy manao remise en cause tsisy miadevitra hoe ilaina sa tsy ilaina ny francophonie fa le sommet ny resahana eto zany hoe lay fianambehan-tampony atao amin'ny volana novembre fa tsy hitako mihitsy n'izay idirany hoe ka ny zanatsika mianatra any amin'ny école française tsika manana université francophone tsika manana organisation na mpanao gazety
na misy na tsy misy sommet amin'ny francophonie dia misy foana zany zavatra zany indépendamment fisin'le sommet nisy foana ny université francophone nisy foana ny resaka fiarah-miasa ampanao gazety frantsay ampanao gazety malagasy nisy foana ny école française teto zany hoe tsy any zany no tokony adevitra apetratsika fa averiko indray mandeha hoe jerevantsika ve le 12 tapitrisany vahoaka malagasy izay tokony ametrahana ny fantaniana hoe reo nge ny tokony principaux bénéficiaire n'izay asa ataon'ny fanjakany zay nge le adevitra apetratsika eto hoe ka raha manao fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe andao andrain'ny francophonie dia manana devoir ma responsable politique mametraka fantaniana hoe ndao ary ty misy action ataon'ny fitondram-panjakana mitondra inona ho an'ny vahoaka rehetra 12 tapitrisa izay raha tsy voavaly zay fantaniana izay fa hoe mitondra tombontsoa ho anna frange na population fotsiny eto Antananarivo dia misy problème mipetraka zany zay le zavatra tiako apetraka dia ny farany dia itsy izay mba tiako hitondrana fanazavana na misy na tsy misy ny sommet ny francophonie resaka hoe tombontsoa atsika na avantage ozy ny namako Lalatiana Rakotondrazafy teo hoe financier économique et social mariako tsara fa ny fisarianao ny investisseur maketo Madagasikara zany dia voalohany indrindra ny sécurisation ny investissement zay ataony zany hoe ny resaka politique fiscale zay ataonao ny resaka attraction na fisintomana andreo investisseur amin'ny alalana hoe avantage isan-karazany tsy voatery misy sommet ny francophonie fa rehefa zany hoe attrayant le environnement na attractif dia tonga foana ireo mpampiasa vola ireo zay ohatran'izany ihany koa tsy vo hoe misy sommet ny francophonie vao mametraka fiarah-miasa juridique et judiciaire culturel etc amintsika ny frantsay efa misy foana zany hoe averitsika ao anatin'le tena adevitra le enjeu zany hoe mitondra inona ho antsika zay sommet de la francophonie atao eto Madagasikara izay fierté nationale ozy ny namatsika teo eny ary fierté nationale fa maninona ny alohan'ny sommet de la francophonie zay tokony hitondra ananatsika rehare araka ny tenenina teo maninona ny tsy mba taitra isika amin'ny fierté nationale atsika na ny amin'ny pompirenentsika amin'ireo orinasa be deaibe lasan'ny vahiny semban'ny power omenao any jirama ny adema omenao any vahiny ny fanamboarana sy ny fitantanana anazy ny Air Madagascar omenao any vahiny omenao any vahiny daholo le tokony mba hiteraka le fierté nationale fa maninona ny any amin'ny zavatra tsisitsika no mandeha anindraindra le atao hoe fierté nationale fa tsy any amin'ny tena andeha ataontsika hoe tokony ampifohany zany fitiavatandrazany sy ampipompirenetsika izany za zany farany tsy mametraka adevitra any amin'ny hoe tsara sa tsy tsara le sommet de la francophonie fa ny adevitra sy ny hoe francophonie na le fiarah-miasa amin'ny frantsay zay ilaina fa ny adevitra dia hoe ilaina sa tsy ilaina mety ilaina nge zany rehefa mba tsara ny toekarentsika sy ny sosialtsika fa tsy zao ankehitriny zao